dia mbola amin'ny fivaliana trano no mavahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana izay fanomezantsika indray amin'ny alalan'ny fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra raha io misotranao mandrakariva izay satria tsy mitsahatra ny miteny ianao ary nitanjona kendrenao tsy hahatonga loza ho anay fa mba hahatonga fiadanany, kanefa tsy tongatonga ho azy izay fiadanana izay raha tsy mpiaino mpakato miteny izahay ary ny teninao tsy mifidy saranga, tsy mifidy voninahitra, tsy mifidy fahefana satria eo ambany fahefanao daholo ny firenena rehetra, eo ambany fahefanao daholo ny fahefana izay misy, eo ambany fahefanao ny sambatan'olona tsiraray avy samy tianao dia anarinao mba hitoetra eo amin'ny toerana izay nametrahanao azy. Dia sokafo ny masom-panahinay amin'ny alana amin'ny teninao mba andraisanay fampahirezana izay tonga anay anatahotra amin'ny fankatoavana ny teninao dia mitenena Jehovah fa miaino-pamamponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Falamiravasika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ny aton'ny tenin'Andriamanitra dia nyfaneketsika fa izy no nampisy ny firenena rehetra ambonin'ny tany, azy ny firenena rehetra ary ny olona rehetra izay napetrany eto na mivavaka aminy na tsy mivavaka aminy ary eo no mahadiso hevitra ny olona hoe izay tsy firenena kristianina ka tsy azon'i Jehovah ho fehezina izany, fa tsy afa-bela ny olona na mino izy na tsy mino. Andriamanitra ny tompo fahefana rehetra, Andriamanitra ny tompo ny tany rehetra ary manoloana izay ny tsy fahafantaran'ny olona ny soratra masina no mahatonga azy miziriziry amin'izay zavatra famarinana ny soratra masina apetrany amintsika izay. Raha mijeritsika zao any amin'ny Jeremia toko fa 7 somary sarotsarotra kanefa mba hahatakarantsika an'izay hoe misy fahefana ambony ny fahefana rehetra ary na mino an'Andriamanitra ilay olona na tsy mino an'Andriamanitra na manana ny Jehovah ho Andriamanina izy na mieritreritra fa hafa noho Jehovah ny Andriamanina tsy afa-bela satria tsy afaka miteny mihitsy izy satria tsy manana ny Jehovah Andriamanitra izy dia tsy manana fahefanana eo Andriamanitra io. Jeritsika zao mamaky fotsiny Jeremia toko fa 7 tamin'izany vanim-potoana izany mba abo tao anatin'ny firenena-dehibe anankiray zanak'Israely izay heverina fa fieritreretan'ny Babilôna azy dia firenena madinika fa tsy izy rerena fa be dehibe koa ny firenena jentilisa ny forotra teo ambaniny fahefan'ny Babilôna izay tena fahefana goavambe tamin'izany vanim-potoana izany. Hafahafa ilay tenin'i Jehovah ty fa tsy izay no noraisitsika fa ny ampahafantarina antsika hoe ny firenena rehetra dia an'Andriamanitra ary Andriamanitra no nametraka ny olona arak'izay nitiavany azy. Matoa za napetrany teto Madagasikara dia izay no mahazoa malagasy fa tsy amerikanina ary na inona koa ataon'ny olona rehefa malagasy ianao tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe ka dia ny taratasy no mamaritra fa frantsay ianao fa miala tsiny fa rehefa teraka teto Madagasikara ianao ray malagasy ny rainao malagasy ny reninao na nova taratasy takin'inona ary ianao fisainan'ny zanak'olombelona no milaza hoe tsy malagasy malagasy foana ianao. Dia io no jerevantsika aloha Jeremia toko fa 7 ny 2 ka hatramin'ny 9 zao no lazain'i Jehovah tamiko izy manaova famatorana sy zioga ianao sy kataovy eo ambozinao ary ampanatero any amin'ny mpanjakany Edoma, zany Edoma zany firenena jentilisa tsy manana ny Jehovah Andriamanina kanefa ny afatra zinomeny tena afatra ampitaina amindreo firenena jentilisa izay tsy manana ny Jehovah Andriamanindreo fa na firenena jentilisa reo dia misy teny fikasana nomen'Andriamanitra mba tonga fiadanana ho azy raha manaiky izy. Dia nasaina Jeremia anatin'andreo ampanatero any amin'ny mpanjakany Edoma sy any amin'ny mpanjakany Moaba ary any amin'ny mpanjakany Taranaka Amona sy any amin'ny mpanjakany Tiro sy any amin'ny mpanjakany Sidona zany hoentiny nieraka izay makaty a Jerosalema ary ho aty amin'ny Zedeka
mpanjakany joda zany hoe na mivavaka amin'andriamanitra satria ny joda mivavaka tamin'i Jehova fa nitaranaky ny fireneny Edoma, fireneny Moab, fireneny Amona, fireneny Tiro, fireneny Sidona, firenena Gentilisy. Ary tsy afaka ilaza ireo hoe tsy manana an' Jehova ho Andriamanina, mety zay mifieritreretana fa io Andriamanitra io mitsinjo ny olona rehetra de miafatra ampitao am'ireny na tsy na milaza ary izy fa tsy matoky ahy ampitao am'ireny niafatra. De inona ny zavatra nasaina ny tenenina tamindreo miaraka amin'ny fireneny Joda asaovy lazainy amin'ny tompony avy hoe zao no lazainy Jehova tompony maro Andriamanitra ny Israely ozy, zao no lazainareo amin'ny tomponareo, zany hoe amindreo rehetrarehetra reo. Zao no nanao ny tany sy ny olona ary ny biby izay eo aminy a tamin'ny heriko lehibe sy tamin'ny sandroko nahinjitra ary efa nomeko an'izay sitraky ny foko ny tany ary ankehitriny zao de efa nanolotra ireo tany rehetra eo a-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoka iny na de ny bibidia aza de efa nomeko hanompo azy ajanontsika hatreo tsy ho velarintsika ka zavatra misy eo anatin'ny soratra masina ary rehefa mianatra ny fampianarana mahakasika ny andro farany ianao de ho takatrao ny zavatra tian'Andriamanitra ampitainy fa na Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ary zay tsy nanana ny Jehova Andriamanina de filazan'i Jehova azy Nebokadnezara mpanompoka. Maninona ndreo tany rehetrarehetra eo napetraka teo ambany fahefan'ny Babilôna, misy tantona nikendren'Andriamanitra teo anatrehan'izany ary babo tao anatin'izany keo ny Israely mifatora ny firenendehibe teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany nomeko manana fahefanam-bony indrindra Jehova fa misy antony eo tsy tonga ho azy ny fahababony zanak'Israely sy ny fireneny Joda teo ambany vahoan'ny Babilôna, tsy tonga ho azy na tonga ny firenena Edoma, Moab, Amona, Tiro, Sidona teo ambany fahefan'ny Babilôna. Misy antony manokana vokatry ny fiodinany amin'Andriamanitra kanefa famaizana mba hanitsiana azy na tonga azy ho babon'ny firenena babilonianina fa saingy ny zavatra mitranga ihany koa dia misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra koa hoe tena amelezana amin'ny Babilôna zay nevy tena fa firenendehibe tamin'izany vanim-potoana zany tsy ho jerevantsika contexte fa ny afantarantsika fotsiny hoe nombany fahefan'Andriamanitra eny fa na de ny firenendehibe azy de dakatsika am'izao vanim-potoana zao hatreto aloha tsy afaka milaza sika hoe tena manana ny fahaleovan-tenantsika tanteraka fa mbola mialokaloka eo ambanin'ny firenendehibe na de eo ary le hoe firenena malagasy fa mialokaloka eo amban'ny elatry ny firenendehibe ohatrany tsy afaka mietsika mihitsy fa ohatrany hoe tena miangavy mandrakariva mifanempinindreo firenena matanjaka ireo amin'ny vanim-potoana zay ahatonga saina azy hoe tapa-kevitra tsy ho fehezin'ny firenendehibe kanefa tsy maintsy miaino ny feon'Andriamanitra ianao tafavelona marina amin'Andriamanitra ianao zay vao hitanao ny lalana ahatonga anao afaka tanteraka ndresakitsika tamin'ny farany hoe eo Andriamanitra io no mametraka ny tany rehetra izy nary ny tany rehetra nampitsitokotoko ny firenena any am'izay toerana misy azy avy tsy tonga ho azy mamalagasy atsika tsy tonga ho azy mafrantsay ny frantsay fa avy amin'Andriamanitra daholo zay rehetrarehetra zay ka na tsy mino azy ary de Andriamanitra mametraka mpanjaka izy no manaisotra mpanjaka zavatra hitatsika tamin'ny farany nefa rehefa Andriamanitra no mifidy mpitarika satria mitodika am'izay tsika amin'ny zanak'Israely ary mametraka atsika firenena malagasy ho taka ny tantaran'ny zanak'Israely matahotra an'Andriamanitra de ny zavatra mitranga rehefa Jehova no mametraka mpitarika ho an'ny zanak'Israely tena sitrapony hoe ty olona ty napetrako tsy misy mamongotra ninona igrevy takanynenina azy ary zay no amantarana ny tena sitrapon'Andriamanitra marina manoloana ny olona zay apetrany tsy mahozongozona niny eo zany ianao ary rehefa nraisitsika mandray ohatratsika ohatra kely mba hisotomantsika lesona Exodus 3 teo amban'ny vahoany firenendehibe ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy mbola nanana mpanjaka izy fa teo amban'ny fahefan'ny Egiptiana ary tsy afaka milaza sika hoe ka tsy afaka mikika eo
zanak'Israely fa misy programan'Andriamanitra ao fa mivanim-potoana tena mitodika amin'Andriamanitra ny zanak'Israely midina izy mamonjy izy ate amin'ny exodosy toko fa roa ny 5:17 ka hatramin'ny 5:20 ary tao anatin'izany andro maro zany ozy de maty ny mpanjakany Egypta ary ny zanak'Israely ny sainto no ny fanompony ka nitaraina niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitaraina no ny fanompony ary Andriamanitra nandre ny fitarainany de natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary Andriamanitra ozy de nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy toko fahatelo 17 ary hoy Jehova sy vavalo efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina no ny ataon'ny mpampiasa azy ny fantatro ny alahelina efa nidina izao amonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soa sy malalaka de any amin'ny tany tondra dronono sy tantely de any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita zany hoe rehefa nitodika tamin'Andriamanitra miantso vontsy tamin'Andriamanitra mandray fanapahan-kevitra Jehova nidina hamonjy ary zay le zavatra ndrasan'Andriamanitra roviana ny firenena anankiray tena hitodika aminy ka angataka ny famonjena avy amin'Andriamanitra fa matetika tsy mitodika amin'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona fa mitodika amin'ny fahefana misy aty amin'ity zao tontolo zao ty mitodika amina olona everina fa manana fahefana amin'ity zao tontolo zao ty mitady famonjena zavatra azavaitsika hoe Andriamanitra rehefa mitodika aminy ianao de mandray fanapahan-kevitra izy de izy no mandrafitra ny lalana izorana ary mifidy-pitarika araka ny sitrapony apetraka ny 7 ka hatramin'ny 10 ary ankehitriny ozy indro ny fitaraina ny zanak'Israely de efa mbiaty amika sady efa hitako koa ny fahoriany zay pahorin'ny Egyptianina azy ko avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko ivoaka avy tany amin'ny tany Egypta Mosesy amin'izay no natsony fa tsy ny olona no nivory ka nanangana olona anankiray hoe tiana hitarika anay Jehova fa Jehova mihitsy no nandray fanapahan-kevitra mifidy amin'ny Mosesy kanefa rehefa nividiana Mosesy niala olana izy marina fa andraikitra goavana anke zany hitarika firenena ray manontolo zany fa tsy nitady volana voninahitra na fahefana fa sarotro zany ozy Mosesy niezaky Mosesy zany tena niala olana tsy anaiky iraka nampanaovin'Andriamanitra azy somary nahatezitra ny Jehova zay kanefa Jehova fantany olona vidiny rehefa io no vidiny de apetrany io de nandaha olona tsy mahay miteny aho ozy lazain'ny Mosesy ahoana ny fomba hitantanako reto zanak'Israely reto ny Exodosy toko fa efatra rehefa miteny Mosesy nanda foana eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny Exodosy toko fa efatra hoy izy tompo mifono aminao irao zay tianao irahana tsy nanaiky mihitsy Mosesy fantany tena fahasarotany ny andraikitra napetraka taniny ny mpitondra am'izao vanim-potoana zao hoe mahatsapa nizaniza mpitondra manerana n'izao tontolo zao mahatsapa fa ho sarotra ange fa tsy fahefana io tsy voninahitra io fa ho sarotra indrindra rehefa tsy Andriamanitra ny nametraka tena vao mainka ho sarotra io de nirehatra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova ka ho izy tsy ao ihany va Arona Levita rahalanao fantaro fa mahay mandahateny izy ary indro koa avy itsenanao izy ko rehefa mahitanao izy de ho faly ny fony de teny aminy ianao ka n'olo teny azy ary zao ozy mba mivabanao ary ny vavany sy ny vavany ka hanoro anareo zay ataonareo ary izy teny amin'ny olona isolo anao ka de izy no solo ny vavanao ozy ary ianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy de hoentinao eny an-tananao io teny io zay anaovanao rehefa mantaran'ireo rehefa tsy nety Arona de mifidy olona anankiray Jehova de nambarany amin'ny Arona ianao de ho solon'Andriamanitra ao amin'ny Arona fa Arona indray ho solo vavanao ohatran'ny prime ministre voatentin'Andriamanitra indray Arona i Jehova no mifidy fa tsy olona ny nametraka ary tsy mijanona hatreo fandaminana anatin'ny Jehova fa mbola nisy koa taty aoriana nanangana fahefana maro isan-karazany satria tsy efa Mosesy sy Arona rery ny fitantanana araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo fahefana zay mipetraka ary zay no natonga antsika nijery tary amin'ny nomery raha tadiditsika rehefa Jehova nametraka
nomeretiko fahefatra amby folo jerevantsika vetivety tsy misy mahongotra an'izany fa miady amin'andriamanitra ianao raha mahongotra ny olona napetraka jehova ny fahefana napetraka jehova nomeretiko fahefatra amby folo inona zavatra nisy ny andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra somary iverenantsika kely dia nanandratra ny feo ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany a ny olona tamin'iny aliny monimonina tamin'ny sesiarona zay le olom-boafidin'andriamanitra ny zanak'israely rehetra ka de hoy ny fiangonana rehetra taminy a inay isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany na inay isika mba maty taty amin'ny efitra taty anahoany Jehova mitondra antsika ho any amin'ity tany ity ho lavitsabatra ozy a ary mivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo tsy alohantsika va miverina ho any Egipta va de ny fampitaona izy andeha isika hifidy mpitarika ka hiverina any amin'ny Egipta zany hoe tsy nanaiky le fanafahan Jehova de nanjary ny grevy de nanjary ny eritreritra fa hifidy mpitarika tsy le olona napetrak'Andriamanitra fa anongotra ny fahefana teo am-pelantanany Mosesy sy Arona fa le mpitarika zay tediavy nofidiana de hitondra azy hiverina indray eo amban'ny vavon'le firenena efa nanandevo azy ary teo no janonantsika engane mba le fahefana mipetraka mba tena Andriamanitra no nametraka azy engane fa Andriamanitra no mahafantatra an'izany ka engane na le fahefana mipetraka le olom-bo tenitrin'Andriamanitra tsy hitondra indray ny vahoaka hiverina ka hogejay ny firenendehibe zay mivavaka ataotsika ary izy moa tsy maniry an'izany fa zay le olona napetrak'Andriamanitra ary ny zavatra hita tena isy grevy nge teto teo amin'ny zanak'Israely sao de eritreretintsika hoe tsy ny grevy ny zanak'Israely tena anongana andray fahefana fa tsy afaka na natateraka an'izay satria Jehova no nametraka azy fa reo hoe rehetrarehetra nioky reo de ringana tany anefitra avokoa fa tsy nahongotra ny Mosesy sy Arona teo am'izay nany andrena azy inona nefa ny zavatra mitranga zay hitatsika tany amin'ny Samuel taty aoriana zay ny fampahirezana farany atsika tsy nety ny zanak'Israely fa ny fidy mpanjaka ho azy tsy sitrapon'Andriamanitra indray io ary Samuel ampaminany raha nare an'izay taty amin'ny Samuel voalohany toko 9 de tezitra de nitaraina tamin'i Jehova de zao mivaly teny Samuel voalohany toko 9 de ny andiminy fa enina tsy sitraky Samuel amin'ny nangatahany reto zanak'Israely mpanjaka fa hatramin'izay ny Mosesy sy Arona ke tsy mpanjaka mpitarika zay tena président Jehova de nandray ny afatra fotsiny avy amin'ny Jehova napita tamin'ny zanak'Israely fa eto indray zany de zao tsy Jehova tsony no mpanjaka fa ny fidy mpanjaka zay hametraka ny lalàna sy ny fitsipika mba hitondrana ny zanak'Israely tahaka ny fanaony jentilisa fa keo ny Samuel voalohany toko 9 fa nampitaina tamitsika ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy fa tsy sitraky Samuel ao zay nanaovan'ny olona hoe mpanjaka zay tsara anay de nivavaka tamin'i Jehova Samuel de jereo va nge nivaly tenin'i Jehova ary hoy Jehova tamin'i Samuel ianao ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao fa tsy ianao no laviny fa izao no laviny tsy anjaka aminy araky ny asa rehetra zay nataony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka mandraka androany de nahafozany sy nanompo ny Andriamanitra hafa de toy izany koa nataony aminao ary ankehitriny ianao ihany ny teniny kanefa lazao amin'ny marimarina ka se hoy azy no fanao ny mpanjaka zay anjaka aminy zay le resantsika hoe tsy tokony ilazysika hoe tena zay zavatra rehetra mipetraka de tena sitrapon'Andriamanitra zato isan-jato fa misy ny tena sitrapon'Andriamanitra zato isan-jato tahaka ny nametrahana ny Mosesy sy Arona fa teto indray sitrapon'ny olona indray ny te hametraka mpanjaka de inona ny sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra ny anana ny zanak'Israely mpanjaka fa sitrapony zanak'olombelona kanefa ny be sy ny maro am'izay no nanaiky de ozy ny lazain'i Jehova nandefitry Jehova ekeo ihany zay tenin'ny olona ozy fa tsy ianao ngery Samuel ny laviny am'izany fa zany laviny tsy anjaka aminy navelan'Andriamanitra ho tanteraka am'izay sitrapon'ny olona zay le sitrapon'Andriamanitra ka le zavatra nieritreretin'le olona tsy sitrapon'Andriamanitra fa
fa satria mafilo le olona de io ny tiany ametraka mpanjaka ifidy mpanjaka arak'izay fisainany fa tsy arak' le fisainany jehova de ozy lazainy jehova ekeo ihany ny tenin'ny olona kanefa rehefa jehova no miteny an'izay de manaraka an'izay lazao aminy anefa ozy marimarina kokoa aresehoy ny fanao mpanjaka zay anjaka aminy fakitsika azavaitsika ny manaraka ary matetika io mitoejavatra mitranga matetika araka ny sitrapon'ny olona de mifidy mpanjaka ho azy kanefa jehova mametraka mpanjaka izy manao sitrampanjaka na de zay raha ny sitrapon'ny olona de zao arakaraka ny toetran'le olona am'izay no melan'andriamanitra le olona ametraka ny mpanjaka arak'izay tiany kanefa nampahafantarin'andriamanitra azy am'izay hoe ilazao reo olona reo ilazao reo migrevy reo ilazao reo mangataka mpanjaka reo ny am'izay toetrany mpanjaka de ny zavatra hitatsika na roviana na taiza manerina n'izao tontolo zao eny fa nateto Madagasikara any am-piandohany tena ohatran'ny olon'andriamanitra zany daholo ange ny mpanjaka voafidy manerina n'izao tontolo zao mihitsy ary de rain'ny olona ankalazain'ny olona tian'ny olona toanan'ny olona ohatran'ny mahavariana tapitapika eo ohatran'ny manjary halan'ny olona am'izay de ohatran'ny manjary miova zany ray le toetrany mpanjaka satria fa mitenen'i jehova de mimeloha ary eo ny tokony ananan'le mpanjaka napetraka tena fahendrena tanteraka mba hifikitra amin'andriamanitra mba tsy andeha araka ny sitrapony ka horingana satria ny zavatra hitranga efa nambaran'andriamanitra de mimeloha de jereo vange famarinany ty samila voalohany toko favalo ambaro amin'ny olona zay mety ho toetra mpanao mpanjaka ho zay anjaka aminy de raisika ny 10 ka hatramin'ny 20 tena toray vata ry olona raha misy diso ty lazainy jehova ty za tsy miteny hoe zay lazaiko fa mandritra ny mpanjaka ny fandimby satria ny vahoaka no nandray fanapaha-kevitra de ny eken'andriamanitra hoe ekeo ihany izay sitrapon'ny olona fa tsy anao ny laviny am'izany fa zany laviny tsy anjaka aminy de nambaran'i jehova de mimeloha foana de io ny zavatra mitranga fa raha mahay mandinika nefa mpitondra io teny napetraka jehova io de mitandro nisy tsy anao an'io tafatoetra izy fa saingy tafalatsaka foana ao anatin'ny fankapanahy rehefa tonga eo amin'ny fitondrana manjary adiny ny afatr'andriamanitra de inona ny vokany de mefara tahaka an'izay zavatra mitranga am'izao vamin'taona zao indrindra manerina zao tontolo zao misy etsy bahoaka foana tsy etsika andriamanitra zay mandrava ny fahefana zay misy eo de tsy misy filaminana fa vomaika me mafy hatrany atrano ny 10 famperitreretana mazavaitsika amy manaraka ary ny angatahantsika de zao mba hitodika na ny filoha mpanjakana zay napetraka tsika vahoaka tsika no mifidy de io ny zavatra misy ny prime ministre ny ministre gouvernemanta zay napetraka zay sitrapony zanak'olombelona navelan'andriamanitra ho tanteraka kanefa raha vao mandahan'io anao de mandaha ny fahefana zay napetraka andriamanitra kanefa ny afatr'andriamanitra de zao ambarao fotsiny amin'ny olona zay mety ho toetrany ny 10 nambarany Samuela tamin'ny olona zay nakataka mpanjaka taminy teny rehetra ny olazainy jehova de hoy izy jereo tsary te tsy misy fitsarana ary eo ny resahantsika hoe tsy de mba fanao loatra ny manindraindra ny olona zay voatendrin'ny olona napetraka tsy de fanao koa ny manaratsy ny olona zay napetraka fa raha tena kristianina ianao tsy mivaky loha am'izany manaiky fotsiny ianao fahefana zay misy de mandeha amin'ny marina kanefa tsy afaka tsy hijery ny sitrapon'andriamanitra ianao mandehana amin'ny marina samy manany andraiky nytsika rehetrarehetra fa tia ny voalazan'i jehova hoe de nambarany Samuela tamin'ny olona zay nakataka mpanjaka taminy teny rehetra nolazainy jehova ory aozy zao no fano mpanjaka zay anjaka aminareo ny zanakareo lahy de alainika ho tendreny ho amin'ny kalesiny so ampitaingitry jovaliny hiazakazaka eo alohan'ny kalesiny ary ho tendreny ho pofehy 10 sy ho pofehy 50 ametraka fahefana arak'izay tiavany azy zany ary asan'ny taniny sy jinjany vokany sy anao ny fiadiny sy ny fanaka momba ny kalesiny ary ny zanakareo vavy de alainy ho mpangaroaro zavamanitra
ary ho mpahandro sy mpanao mofo a ary ny tsara indrindra amin'ny sahanareo sy ny tanymboalobokareo sy ny taniny olivanareo de alainy ka omeno amin'ny mpanompony ary ny ampafolony voanjavatra reo sy ny tanymboalobokareo de alainy ka omeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany ary ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra ary ny borikinareo de alainy ka ampanaoviny ny asany ary alainy ko ny ampafolony ondry amanosinareo ary ny tenanareo ho tonga mpanompony ary hitaraina am'izay ianareo am'izany andro zany noho ny mpanjakanareo zay ny fidinareo anareo fa Jehova tsy amala anareo am'izany andro zany. Zay zavatra mitranka ary de najereo fa io ny zavatra mitranka foana lasa takany ny andevo eo amban'ny fahefana zay misy akamaroan'ny olona tahotra de misy tsirariny satria nao tsy mandinika ny soratra masina fa raha nandinika ny soratra masina tsy anao an'io fomba eo de nangatahantsika amin'Andriamanitra engany ka mipitondra zay ny fiditsika mba hitodika ka iondrika amin'Andriamanitra satria araky nitatsika de tena de raitsika nge de tena mpanompon'Andriamanitra de tena matahotra an'Andriamanitra de mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra Samela voalohany toko fahavalo teneo tsara io sao de tafalatsaka amin'io fa raha vao tafalatsaka amin'io sao de sanatria ny fiafarany ty fireneny ty anenina indray le vahoaka hitaraina amin'izany andro zany ozy ianareo no mpanjaka anareo zay ny fidinareo fa Jehova osy tsy amala anareo ary raha mitrango zay ina moa no mahatonga an' Jehova anaiky ny sitrapon'ny olona ekeny Jehova nge le izy ary mety ho hafahafa amitsika ny resaka hoe zany teny teto tsy de fanao no mitsara tsy de fanao no miandany be vahatany tsy de fanao no manindraindra ry tsy de fanao koa fa rehefa mipetraka de mana ratsy fa ina ny tokony atao avelao andeha ho jerevany mibainga voavadika mahafantarina zany fa ny tenin'Andriamanitra marina mandrakariva de matoko someno fa ninonina fahefana zay hipetraka eo de zao anao ny marina ny sambatan'olona tsirairay avy raha tena kristianina marina hatrany amin'ny filoha hatrany amin'ny madinika indrindra tandrina reo de tafalatsaka mivitaka zay fa nilazainy Jehova teny meloa voninahitro an'Andriamanitra rireny hivavatsika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray no ny teninao indray zay tonga toko someny fa ianao no manokatra ny masom-panahiny tsirairay avy ary raha miteny ianao tsy manameloka akory fa mba hitandremana da hotandrao de ho tafalatsaka mivitaka nanjono zanak'Israely ka raha ho avy ny fitarainana an'izany vanim-potoana zany matahotra sy mangovitra zay sao de tsy amaly intsony ianao amin'ny raha fo am'izao firenena zao misaotra ray ny anaranao Jesosy amen. Nao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amitsika manrakariva.